sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Miravoravo ary Jerusalema, mivoria ianareo rehetra manampitiavana azy, ianareo malahelo, aoka iantakafaliana, miravoravoa fa hodibokafaliana ny fonareo. Mbola faly sady tsy sasatra ny mamerigny fiarabagna ho antsika jiaby, indrindra fa anao atsika, anareo jiaby izay tratranay eo ampanarahana an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry izao. Alahady faefatra amin'ny kareny, ny lohahevitra nareo sy ny fiangonana ao antsika, ny finoana any Kristy no fahazavana vaovao. Entintsika mandiniky izay ny lohahevitra izay, dia nda hivakiny amintsika ireto vakiteny telo izay nareo sy ny fiangonana ao antsika, ary ny fampianaran'ny arsavekantsika ihany koa no mbola hitandrignesantsika aorian'ny famakiana ireto vakiteny ireto. Ka ny vakiteny voalohany amin'izany dia boky voalohany Samuela toko 1:10 no soranao mpanjaka amin'ny Israely i Davida. Tamin'izany andro zany ny tompo ny teny tamin'ny Samuela nanao hoe: feno diloilo ny tandrokao dia mandehana fa irahoko any amin'ny Izai any Betlehema ianao, satria amin'ny zanany no nahitako ilay mpanjaka tiako. No nitafiditra izy ireo dia nahita any Eliaba i Samuela ka nanao hoe: mby eto anatrehany tokoa ilay vohositry ny tompo. Fa hoy ny tompo tamin'ny Samuela: aza nitarehiny no jerenao na ny haavony ny tsanganany fa efa natanilako io. Tsy mba izay hitan'ny olombelona no izy, ny olombelona mijery ny tarehy, fa ny tompo kosa mijery ny fo. Fa ny tompo kosa mijery ny fo. Nampandalovin'i Izai teo anatrehan'ny Samuela koa ireto fito mirahalahy tamin'ny zanany, ary hoy Samuela tamin'ny Izai: tsy misy nofidin'ny tompo amin'ny reto. Ary hoy Samuela tamin'ny Izai: ireo ihany va no zatovolahy rehetra? Dia hoy Izai: mbola misy ilay faralahy ka indro fa miandro ondry izy. Ka hoy Samuela tamin'ny Izai: ampanalao izy, fa tsy hipetraka ihinana isika raha tsy efa tonga izy. Dia nampanalain'ny Izai io. Mavomena ny volon'izy izay, sady barimaso izy no tsara tarehy. Ary hoy ny tompo: mitsangana, hosory io fa io no izy. Ka no hosorany teo afovoan'ny rahalahiny io, ary hatramin'izany andro zany sy tamin'ny andro manaraka dia nidina tamin'ny Davida ny fanahin'ny tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy, Efezianina 5. Mitsangana ho velona dia nazavanao i Kristy. Ry kristianina havana, taloha ianareo maizina fa ankehitriny efa mazava ao amin'ny tompo ka mandehana toy ny zanaky ny mazava. Ary ny vokatry ny mazava dia ny soa, ny mety ary ny marina rehetra. Fantaro izay sitrak'Andriamanitra, aza mba mikambakambana amin'izay asan'ny maizina tsy mahavokatsoa, fa vao maikambarao aza ny aratsiany reny, satria mahamenatra na dia ny hilaza fotsiny ny ataony reny antakona aza. Fa asehon'ny mazava avokoa ny zavatra rehetra rehefa voambara ny aratsiany, ary na inona aseho dia tonga mazava koa. Izany no nandatana hoe, mifohaza ianao zay matory ary mitsangana ho velona dia nazavanao i Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Evanjely masina nosoratany masindahy Joany ao amin'ny 5. Nandeha izy nanasany masony ka niverina nahiratra. Tamin'izany andro zany, nohony nandalo i Jesoa dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jamba ka hoy ny mpianany nanontany azy, Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny no teraka jamba izy? I Jesoa namaly hoe, tsy izy no nanota na ny ray aman-dreniny, fa mba isehoany ny asan'Andriamanitra eo aminy no antony. Tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy aho raha mbola antoandro, fa ho avy ny alina zay tsy azon'ny olona na iza iasana. Raha mbola amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Noho ny voalazany izany, dia nandrora tamin'ny tany izy ka nanao feta tamin'ny rorany, nahoson'ny mason'ny lejamba dia hoy izy taminy, mandehana manasany masonao any amin'ny farihiny Siloe, izany hoe iraka. Dia nandeha nanasa izy ka niverina nahiratra. Tamin'izay, ny olona ny fanakaiky-trano aminy sy izay nahita azy nangataka teo aloha nanao hoe, moa tsy ity ilay nipetraka nangataka? Dia hoy ny sasany, izy io, fa hoy kosa ny sasany, tsia, fa olona mitovy aminy, ary hoy kosa izy, izaho no izy. Ka hoy izy reo taminy, nanao ahoana no nahiratan'ny masonao? Dia hoy izy, ilay lehilahy atao hoe Jesoa no nanao feta, nahoson'ny masoko dia nanao tamiko hoe, mandehana manasany masonao any amin'ny farihiny Siloe, dia lasa aho nanasa ka nahiratra. Ary hoy izy reo taminy, eza izany lehilahy izany? Novaliany hoe, asa. Dia nentiny tany amin'ny farisianina ilay jamba taloha, fa andro sabata no nanaovan'i Jesoa feta sy nampahiratany ny masony. Nanontany azy indray ary ny farisianina izay nahiratany, ka hoy iny navaliny azy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra aho. Tamin'izany ny sasany tamin'ny farisianina nanao hoe, tsy Andriamanitra no niavian'izany lehilahy izany fa tsy mitandrina ny sabata izy. Fa ny sasany kosa nanao hoe, hataon'ny mpanota ahoana no fahavita fahagagana toy izany, ka nisarakevitra izy ireo. Dia hoy indray izy ireo tamin'ilay jamba, mba hoana kosa no filazanao azy fa nampahiratra ny masonao izy. Ka hoy ra lehilahy, mpaminagny izy. Dia tsy netinino ny jody fa jamba sy vao nahiratra izy, ka nampiantsony aloha ny ray aman-dreniny tia nahiratra sy nanontaniany hoe, ity va no zanakareo izay nolazainareo hoe teraka jamba, ka nanao ahoana ary no nahiratany izao? Dia namaly ny ray aman-dreniny ka nanao hoe, fantatray fa zanakay ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratany izao, ary tsy fantatray koa izay nampahiratra ny masony, ka izy no anontanio fa efa lehibe izy,
izy ihany no oka ilaza ny momba ny tenany. Ny ray aman-dreny no nilazay izany de noho izy natahotra ny jody, satria efa nifanaiky ny jody fahoroahina amin'ny sinagoga zay anaiky an Jesoa ho Kristy, ka izany no nanaovan'ny ray aman-dreniny hoe izy no anontanio fa efa lehibe izy. De natsoin'ireo indray ilay lehilahy jamba taloha ka nilazany hoe Andriamanitra no omeo voninahitra, fa raha iny lehilahy iny de fantatray fampanota. Ka hoy ny navaliny azy, tsy fantatro nampanota izy na tsia, fa izao ihany no fantatro. Jamba aho taloha ary mahiratra aho ankehitriny. De hoy izy ireo taminy, inona no nataony taminao, ary nanao ahoana sy ahoana avy no nampahiratany ny masonao. Ka hoy ny navaliny azy ireo, efa voalazako taminareo fa tsy noenonareo akory, ka ahoana indray no tiavanareo hande, te ho tonga ampianany koa vai anareo. De nitevatevain'izy ireo izy nataony hoe ialahy no mpianany, fa raha zahay kosa de mpianatry Moizy. I Moizy fantatray fanotenenan'Andriamanitra, fa iny kosa tsy fantatray akory izay niaviany. Namaly ra lehilahy ka nanao hoe ity indray no mahagaga, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa izy no nampahiratra ny masoko. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miheno ny mpanota, fa izay manompo azy sy manao ny sitrapony no enoiny. Naovina tsy mbola nisy olona refa nampahiratra niteraka jamba, ka raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany de tsy nahefa na inona akory. De namaly ry zareo ka nanao taminy hoe aiza lahy zay teraka tanatin'ny ota indray ve no ampianatra anay? Sady noroahiny izy. Reny Jesoa fa hoe noroahindry zareo izy, ka noho nihitany de nilazany hoe mino ny zanak'Andriamanitra vai anao? Namaly izy ka nanao hoe iza Moizy tompoko mba inoako azy. De hoy Jesoa taminy, efa hitanao izy ary zay miteny aminao no izy. Ka hoy izy, mino aho tompoko, sady niankohoka nitsoka azy izy. De hoy Jesoa, fanavahana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra zay tsy mahiratra ary ho tonga jamba izay mahiratra. Reny ny farisianina sasany teo izany, ka hoy izy ireo taminy, ary zahay ve mba jamba koa? De hoy Jesoa taminy, raha jamba ianareo de tsy ho nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny manao hoe mahiratra izahay de tsy afaka ny helokareo. Izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo, de raha neho anao ry Kristy. Ry kristianina havana mizotra trany dia ary miatrika trany niady isika alahady fahefatra amin'ny karimy zao, ary raha tadidinareo sara tamin'ny alahady lasa teo, alahady izay 17 marsa aserovasika manokana ny masinday Josefa ray mpitaizan'i Jesoa amin'ny daty andavanandro, fa noho izy alahady tena alahady fahatelony karemy no sarotsika, ary amin'izao volana marsa zao sika volana tserovana manokana any masinday Josefa, ka niresisika i masinday Josefa lay lehilahy marina tia vavaka ho modely manentana ny fiainantsika amin'izao karemy zao, amin'izao ady atrehantsika amin'ny rasy, amin'izao diasika makany amin'ny paka mitondra antsika amin'ny fisanganako-velona, ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika dia miara-misangana aminy, ka modely ho antsika ho isika i masinday Josefa. Ka amin'izao lahady fahefatra izao anentana ny foa mampanahy isika dia ansoiny eglizy hoe alahady ny afaliana, izao alahady fahefatra amin'ny karemy zao, ary ny vakiteny de manentana asika sahady zany amin'ilay afaliana miandry asika raha mandresy ny rasysika ary tody amin'ny tena fiainam-baovao, ka ho zanak'Andriamanitra amin'ny ara-mitsangana amin'ny Kristy isika. Ary dia izay no manentana ny eglizy ansika anio amin'izao alahady fahefatra izao, mba efa kaiky tokoa ny paka ka anampy asika ary iombona bebe koa amin'ny Kristy, ka siza moa i Kristy fa i Kristy aina lay nilazay isika rano velona
ka ilay alahady lasa teo zay naserovasika ihany koa any masindray Josefa taizan'i Jesoa ary nionan'i Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritanina dia amin'izao alahady izao no amakisika ny tantaran'i Jesoa niona tamin'ny ilay zamba ka mamiratra ka isika ihany koa ilay zamba mahiratra ka azo lazana ihany koa fa azahosika ary ny azavana i Kristy fahazavana mitondra eo amin'ny fiainansika tahaka n'ilay zambany fahotana maro isan-karazanysika ka sitasika ny lalakombansika ka rehefa ao amin'ny Jesoa isika niara-nandresy amin'i Jesoa dia misokatra ny masosika ny masom-pinoana ilay nilazaisika tamin'ny taonany famindrapo mason'i Jesoa ilay i Jesoa mibaby antsika mandray ny fahotantsika ka mason'i Jesoa no izeresika an'izao rehetra zao ka mason'Andriamanitra ny masosika ka miova amin'izay ny fiainansika ka izay tokoa ao amin'i Jesoa zay ary zay ny hafaliana ho asika ary fandalovana ho asika zay ka tahaka ny ala amin'ny fahafatesana isika hiditra amin'ny fiainam-baovao tahaka n'ilay lehilahy eny amoron-dalana tokoa isika mitalao aminy mba ho alainy amin'ny fahazambana manjo asika satria maro ny fahotana zay mandrakotra ny masosika dia hoy Jesoa hoe mandehana manasa ny masonao any fariny Siloe dia izay tokoa raha isika miaraka amin'ny Jesoa sy ilay fariny Siloe zany no azo lazaina nitondra n'izay famantarana zay ilay fahagagana zany raha tadidinareo ny fampianarana ataosika fa i Jesoa mianso asika tahaka ny ansony an'ilay vehivavy Samaritana raha mba fantatrao manso izy ny fahasoavan'Andriamanitra dia niditra tanatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ilay vehivavy Samaritana ka raha izay koa amin'ity niany ity miteny amintsika i Jesoa mandehana manasa ny masonao amin'ny fariny Siloe zany hoe mandehana mihavana amin'Andriamanitra mandehana mamozy ny sakramenta fibebahana dia raha mibebaka tokoa ianao dia ahiratra ianao dia izay tokoa no miseho tamin'ny tantara enitsika tamin'ny evanjely teo ary mety misy olona misalasala mety misy olona be fanontaniana dia azarasika zany no mijoro tahaka n'ilay lehilahy io dia afaka miova tokoa ny fiainansika ary dia izay ihany koa ireo vakiteny anankiroa zay renesika amin'izao alahady izao i vakiteny voalohany dia mitantara ny fidianany sy nanosorana ny tompo any Davida mpanjaka amin'ny Israely izany misy no nanirahana ny Samuely ho an'ny Betlehema any amin'ny Isaia ka tamin'izay indrindra nisy fisalasalana ka raha nisika olombelona tokoa mizery ity ivelany Andriamanitra ny fosika no jereny ka amin'izao vanim-potoanany karemy zao aoka ny fosika ho fo misy amin'Andriamanitra ka amin'izay atsangan'Andriamanitra ho zanany tokoa isika tahaka ny Davida hosorana ary zay no iainasika sahady rehefa hosorana sika mbatemy ary ny vakiteny faharoa vokatry n'izay batemy zay ny manazava ny tena dikany io batemy io taloha isika ao anatin'ny aiza ankehitriny ao anatin'ny mazava Kristy fahazavana manilo ny fiainasika ka sy mandeha anjamba ny tsonitsika raha mandresy ny rasy satria tahaka ny Josefa lehilahy marina ampiarisika ny fahamarinana mampanjaka ny rariny sy nisyntsika dia mazava ny fiainansika ka noho izany na dia ao anatin'ny fahotana azy isika na dia misy aza ny fanarasen'olona araky nitasika eo amin'ny evanjely sy ireny fahotana ireny zany no
tanjona tsy izy no nanota na ny rainy aman-dreny noho Jesoa fa iseho ny asan'Andriamanitra. Izay tokoa isika no iasany asan'Andriamanitra raha manaiky isika hiatrika ny rasy, hiala amin'ny rasy, isolovin'i Jesoa mandehana manasa ny masonao amin'ny ranony Siloe. Raha manasa ny masosika amin'ny alalan'ny sakramenta isika, amin'ny alalan'ny mivavaka, amin'ny alalan'ny fandalinatsika ny tenin'Andriamanitra, dia fantaro ary fa iova ny fiainantsika manontolo, zany hoe sasao amin'ny alalan'ny finoana, satria sy ny sakramenta no manasa ny masosika, ny fiainatsika, fa ny finoansika zany hoe mandray an'i Jesoa isika, ary tahaka ny ty lehilahy zamba ity mandray an'i Jesoa, avy eo hitasika sara le nataon'ilay zamba manome izy, satria zay ho isika ny finoana miara-dalana amintsika tokoa. I Jesoa mpiarabelona manome isika, manome zany hoe mahafoy, ary sy mahafoy indray mandeha fa mandritra ny fiainantsika ary manompo isika. Izao tokoa ary ry kristianina havana, araky ny averimberisika matetika no anatanterahasika ny asom-pinoana, manome asina ny finoansika katolika isika mba hanomeza ny finoana fanamasinana antsika eo amin'ny fiainansika. Ary dia izay no niseho tamin'i Davida ao am-bokin'ny ny Samuel boky voalohany, ary izay no ambarany masindahapoly ho an'ny kristianina tany Efezy. Raha mandray an'i Jesoa isika ary raha manome an'i Jesoa dia misangana ho velona miaraka aminy koa, zany hoe taloha isika ao anatin'ny aizina fa ankehitriny ao anatin'ny fahazavan'i Kristy. Ka raha ny fahazavana no manentana isika, dia dikan'izay manao soa isika, manao marina isika, mivelona ny tena fitiavana isika, ka amin'izay iombona amin'ny Jesoa nitsangako velona tokoa. Ry kristianina havana, ilay teniny masindahapoly ary no anaovako ansoavo amintsika amin'izao alahady faefatra amin'ny karemy zao, mifoaza aza matory, misangana ary raiso i Kristy eo amin'ny fiainansika. Ry Kristy zokona io, anao tokoa ny mpiarabelona aminay ary mitantana ny fiainanay tokoa ianao, ka marina sarotra amin'izao andronay izao ny manavaka ny tena sarobidy, maro ny zavatra mifangaro eo amin'ny fiainanay. Mety sy hitanay ny tena lalakombana, ianao ny fahazavana, sokafo ny masonay zay jambany zavatra maro isan-karazany eo amin'ny fiainanay. Ampio izahay iombona aminao bebe koa, fa efa kaiky izao ny fankalazana ny Paka, engany ho raisinay ho modely tokoa i masonay Josefa, ka izy ho lehilahy marina, olo marina tokoa izahay eo amin'ny fiainanay, ary olona tia vavaka amin'izay afaka andresiny rasy ary ho tody soamantsara amin'ny Paka, ka hanana fiainam-baovao ao aminao. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy.
fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ekilizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.